ny fiangonana evangelika chaîne dia manolotra fitombavaka lehibe ho anao aoka ho adidiko zay rehetra ilainao na inona ilainao azon'Andriamanitra atao sy omenanao zany na inona hevitra ny ilainao famerenana amin'ny laoniny fananganana fiovana vahaolana fanasitranana na inona ilainao Andriamanitra mameantoka ary anamarina ny teny amin'ny fiainanao fa hoy izy hoe aoka ho adidiko zay rehetra ilainao manasanao ary izahay ho avy amreto fitombavaka lehibe izy anasana ianao mandritra ny volana May ho avy zao isakariva rehefa talata sy larobia ary alakamisy etsy amin'ny raiky sandoana lakely amin'ny 5 sasany hariva ka hatramin'ny 9 sasany etsy amin'ny fiangonana Chaîne Tanjombato indray dia rehefa talata amin'ny 12 sasany larobia indray amin'ny 2 sasany sy ny zoma amin'ny 12 sasany aoka ho adidiko zay rehetra ilainao tongava maro ny amin'izany fa tsy afaka ny siovan'ny fiainanao sy mitolotra izy profo zany dia mpifaliana tanteraka no entiko miarabantsika rehetra mpijery-tsaina indray amin'ity aniotia ny tenako reheveron farany indray miaraka anao ao anatin'izao fandroran'izao indray afinaritra indray mifandarantsika ary mino fa anatin'ny fianarantsika amin'ity aniotia indray dia kasika manokana anao indray Andriamanitra amin'ity aniotia fa andeha angampantsika avy hatrany aloha anaraka ny ten'Andriamanitra izay rahantsika amin'ny ray aman-dreny amin'ity aniotia Bishop Docteur Patrick Andrianarivo izany inoko fa dia ao anatin'ny ten'Andriamanitra indray dia ahazo fampahirezana sy kasika manokana avy amin'Andriamanitra ianao vita moa izay dia miverina ety antsika izany Efesiana toko fahatelo ka ny andiny no faharoapolo sao lasain'ny ten'Andriamanitra ary ho any izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika na hiverintsika azy araka ny hery izay miasa atao amintsika amen raha ohatra ka fahitanao dia andeha rahantsika mamerina mamaky amin'ny anaran'Jesosy ahoanao izy ary ho any izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika na hiverintsika azy araka ny hery izay miasa atao amintsika sika rehetra dia samy manana ny zavatra irintsika na amin'ny fiainam-panahintsika io na amin'ny fiainantsika andavanandro amin'ny asa fianarana na amin'ny tokantrano tsy izy amin'ny mety izay sehatra fa ilantsika sy irintsika eo anatrehan'Andriamanitra Baiboly dia milaza mazava eto fa mahay manao mihoatra noho izay heverintsika Andriamanitra ahoanao izy midika izany fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny mihoatra noho izay heverintsika sy angatahantsika rehefa mijery ao anaty Baiboly dia mahita fisaky ny mamatsy Andriamanitra tsy mbola nahita Andriamanitra nanome izay zavatra nangatan'olona anaty Baiboly ka ilay exacta nangatan'ilay olona nomen'Andriamanitra fa mihoatra foana no ilay angatan'ilay olona nomen'Andriamanitra amin'izay ohatra ny fiainan'ny zanak'Israely rehefa nangataka izy tamin'izany hoe tsisy mofo mihitsy ve tsisy rano sotroina mihitsy ve dia tsy hoe nitazy Andriamanitra dia meny boulangerie ngeza be mobile izy izay anaraka azy amin'izay rehetra lehany fa nandraraka mofo avy any an-danitra hohanina izy na izazy ianao tsisy mbola tamintsika ninona mofo avy any an-danitra nandray maraina ary fa reto Israely reto men'Andriamanitra mofo avy any an-danitra isan'andro ary rehefa tonga ny sabata dia tsy misy mofo latsaka fa rehefa zoma ny olona no manangona ny mofo ary ataon'Andriamanitra dobola no miraraka ka raha mbola misy mivoaboaka no an-sabata hitady mofo tonga dia tsisy tsony Andriamanitra dia mahay manao mihoatra
tarandray zanak'Israely tsy mba misy hena mihitsy fa mofo foana fa dia nandefa papelika zany tsy ohatry ny valala akory fa ohatry ny voromelala kelikely erany tany misy an'Israely dia nihinana izy isan'andro o baiboly mandra-patonga azy leo hena ateo amin'ny vavorony dika zany zao vao maheno fofony dia tsy teherika ntsony dika izay mihoatra no nangatany nomen'Andriamanitra azy nangataka zanak'i Abrahama ozy hoe Eleazara avy any Damaskosy ve le mpanompoka nasianao andova to Andriamanitra za menao taranaka ohatry ny fasika ohatry ny kitana eny amin'ny lanitra karaha voisanao ny kitana dia voisanao ny taranaka zasanao zao taranak'i Abrahama anankiray ny nangatany ohatry ny fasika men'Andriamanitra azy nanaraka an Jesosy ny olona nandritra ny 3 andro nandeha tongotra ny eno azy tany an-tendrombohitra rehefa nona ny olona doso mpianatra hoe aleo ravaina ny olona dia mba hijery sakafo any an-tsaha na ny tanàna mba hohanina zany hita mpianatra fa nona zareo dia tokony mena sakafo fo Jesosy eo meohanina izy dia fantatrao ny sakafo nomeny movodimy sasan-drandrony teo aminy rehefa nomena zareo rehetra doso baiboly ary rehefa voky ny olona ao ana tsara zavady rehefa voky ny olona dia nangonina zay ambiny ary mbola nisy 12 sobika tsofokanao men'Andriamanitra le fitahina amin'ny 12 sobika le fitahina ao anaty 12 sobika izy taontsika efa ndresaka loharano 12 fa mbola misy koa natsona hoe fitahina 12 sobika amen sa tsy amen ridiko tsara nisy mpanompon'Andriamanitra ny tantara hoe ndray andro ozy izy rehefa nitoroteny dia nampahitan'Andriamanitra ahako anjely mitondra zobika dia mandraraka sakafo an'ny olona zavatra nitranga tao aoriana iny nisy famatsiana surnaturel daholo tamin'ny fiainam-pino aoka koa zay anjely zay amangy anao amin'ny anaran'i Jesosy fa mahay manao mihoatra no zay verintsika sy angatantsika Andriamanitra mahay manao mihoatra no ny etaetanao mahay manao mihoatra no ny fandrinao mahay manao mihoatra no zay mazavatra tediavinao saininao alainao saratsaina mampangetaetanao mahay manao mihoatra Andriamanitra raha fanafody ny tianao vidiana fahasalamana no men'Andriamanitra anao raha fiara ny tianao azy men'Andriamanitra vaovao anao miaraka amin'ny gazoala sy ny entretien rehetra raha trosa ny tianao avaka sady men'Andriamanitra fafahana mitrosa anao nomeny vola mbola ivelomana raha vady ny tediavinao men'Andriamanitra vady anao sy ny fomba hikarakarana mariazy hatramin'ny zanaka homeny anao mahay manao mihoatra no zay verintsika Andriamanitra tirikinao aza mionona amin'izay kely eritreretinao fa mahay manao mihoatra Andriamanitra mahay manao mihoatra Andriamanitra mahay manao mihoatra ho Andriamanitra raha sanatika ny soron'olona taminao ny fitenana Kristy efa ohatriny mba nisokatra teo aminao mamelahy teninao aza marary fony amin'izany fa Andriamanitra me afolo eny noho indray raha misy opportunité lasa ny filatena tanan'olo-kafa Andriamanitra tsofokanao azo opportunité avoroeny noho izay ndraiky satria mahay manao mihoatra Andriamanitra tirikinao mihoatra no le angatanao sy eritreretinao azon'Andriamanitra atao anao azon'Andriamanitra omenanao mety fandresena amin'ny adinao angamba ny tianao azo mamelahy itsodranao anao fa hatramin'ireo fahavalo ireo no amenao promotion amin'ny anaran'i Jesosy ny fiangonana évangélika chaîne dia manolotra fitombavaka lehibe ho anao aoka ho adidiko zay rehetra ilainao na inona ilainao azon'Andriamanitra atao sy omenanao sady na inona hevitra ny ilainao fanorenana amin'ny lomony fananganana fiovana vahaolana fanasitranana na inona ilainao Andriamanitra mameantoka ary anamarina ny teny amin'ny fiainanao fa hoy izy hoe aoka ho adidiko zay rehetra ilainao manasanao ary izahay ho avy amin'reto fitombavaka lehibe izy anasana ianao mandritra ny volana May ho avy izao isakariva rehefa talata sy larobia ary alakamisy itsy amin'ny raiky sandoana lakely amin'ny 5 sasany arivaka hatramin'ny 9 sasany itsy amin'ny fiangonana Saina Tanjombato indray dia rehefa talata amin'ny 12 sasany larobia indray amin'ny 2 sasany sy ny zoma amin'ny 10 sasany aoka ho adidiko zay rehetra ilainao tongava maro any amin'izany fa tsy afaka ny siovany fiainanao sy mitorotsy izy profo zany
tiantany am'izay rehetra marary tolona rehetra naiza lay zao tolona marary anao testeo ny vatanao zao dia zao raha misy zavatra tsy vitanao teo aloha ataovy zao raha sanatika ny sokatra ny tolan-damosinao mikatony izy zao verina am'loany amin'ny anaran'i jesosy bon tiantany am'izay ataovy le tsy vitanao dia tiako hita daholo hoe nareo le miena aza mbola metsikeo fa mandraba vitany témoignage miena ianareo bon raha avy Stéphanie ohatrany ahoana tsara le izy narary ny lamosiko nanomboka tamin'ny latsinainy dia nandeha tany amin'ny dokotera tamin'ny zoma fa tsy zakako tsony le izy dia ozy izy le dokotera hoe mila manao scanner dia natao le scanner dia hita zany hoe tao anaty misy colonne vertébrale anankiroa ohatra zao dia tao nelanelany ny sy ny artère dia zay mamparary ny lamosina dia tsy afaka miondrika dia ozy le dokotera hoe iozy izy tsisy fanafodiny fa mila manao ceinture fotsiny ianao izy izy dia tsy mahazo miondrikiondrika dia nantanina le ceinture dia lafo be dia navela tamin'izao sany fo za hoe tsy manao fa iretako fotsiny fa sitrany eny ihany aza farany dia nefa le izy tsy sitrana mihitsy anomboka tamin'ny zomaka hatramin'ny vao teo dia teo le izy rehefa vavahana teo tsy reko tsony le izy hoe zao taiza hoaiza moa le narary tsy anao tsony le marary tsy afaka miondrika anao tsy avy mahazo miondrika tamin'ilay miondrika sady tsy mahazo miondrika miondre ary hoe izao wow tsy marary tsony ianao halleloia ny fiangonana évangélika chaîne dia manolotra fotomba afaka lehibe ho anao aoka ho adidiko zay rehetra ilainao na inona ilainao azon'Andriamanitra tao sy omenanao sady na inona hevitra ny ilainao famerenana amin'ny lominy fananganana fiovana vahaolana fanasitranana na inona ilainao Andriamanitra mameantoka ary anamarina ny teny amin'ny fiainanao fa hoy izy hoe aoka ho adidiko zay rehetra ilainao manasanao ary izahay ho avy amin'reto fotoam-bavaka lehibe izy anasana ianao mandritra ny volana Mai ho avy izao isakariva rehefa talata sy larobia ary alakamisy itsy amin'ny raiky sandoana lakely amin'ny 5 sasany arivaka hatramin'ny 9 sasany itsy amin'ny fiangonana Saina Tanjombato indray dia rehefa talata amin'ny 12 sasany larobia indray amin'ny 2 sasany sy ny zoma amin'ny 12 sasany aoka ho adidiko zay rehetra ilainao tongava maro any amin'izany fa tsy afaka ny siovany fiainanao tsy mitoritsy izy profo zany inoko tanteraka fa nahazo fampiporosihana sy fampaherezana ary kasika ianao tao anatin'izay fotoana izay etỳ ampamarana moa dia tiako mampatsiahy anao fa manao fotoana miavaka tsika isaky ny alahady raha etsy Analakely ianao dia misy ny raiky siritsy andoha Analakely ary misy koa etsy Tanjombato izay fiangonan'ny église évangélique Chaîne ihany efa hitanao angambany eo ambany eo ny fidirana amin'ny fotoana sy ny toerana izay isaky ny alahady izay mampirisika anao tongava mananjara amin'izany afinaritra io fotoana io ary azoko antoka fa tena anova zavatra be amin'ny fiainanao izany tadio fa arakaraka ny alalanao an'Andriamanitra vozy ny baiboly amin'ny Daniela 2:2 reo malala ny Andriamanitra dia efa ka havita zany hoe raha mijery ianao ny dikan'io dia hoe havita zavatra goavana na exploit dikan'izany plus ianao malala n'Andriamanitra plus ianao afaka mahita na mahavita zavatra ngeza eo amin'ny fiainanao famaritra tanteraka ny fahalalanao n'Andriamanitra no fafanao mahavita zavatra goavana amin'ny fiainana izay mahatonga anay anasanao anaty fotoan'ireo isaky ny alahady efa hitanao angambany eo amin'ny fahita lavitra eo ambany eo izay fotoana izay raiky sasiritsa na etsy Tanjombato izany izay ndray angambany hoentiko mamarana ny fandarana miaraka aminao amin'ity ity ary matoky indrindra fa dia manantena indray hitanao amin'ny fotoana manaraka amin'ny fandarantsika indrindra ho avy ao anatin'ny fotoana izay nanasaina atsika rehetra izany etỳ ampamaranana dia tiako mampafantatra anao koa fa misy ny fahafanao mifandray aminay amin'ny mail na ny Facebook na amin'ireo lahara tarbia telefona moa zany izay ahafanao mifandray aminay izany eny ary fa dia mametraka veloma finaritra anao indray ny tena koa Révérend Farandrinarivo moa niaraka taminao indray tao anatin'izao fanoloran'izao say mita eny Andriamanitra tombotomboa amin'ny fahasoavana ny fiangonana évangélika Chaîne dia manolotra fotoam-bavaka lehibe ho anao aoka ho adidiko zay rehetra ilainao na inona ilainao azon'Andriamanitra tao sy omenanao sady na inona hevitra ny ilainao famerenana amin'ny lominy fananganana fiovana vahaolana fanasitranana na inona ilainao Andriamanitra mameantoka ary anamarina ny teny amin'ny fiainanao fa hoy izy hoe aoka ho adidiko zay rehetra ilainao manasanao ary izahay ho avy amin'reto fotoam-bavaka lehibe izy anasana ianao mandritra ny volana Mai ho avy izao isakariva rehefa talata
sy larobi ary alakamisy itsy amin'ny raiky sandona lakely amin'ny 5 sasanarivaka hatramin'ny enora sasany. Itsy amin'ny fiangonana saina Tanjombato indray dia rehefa talata amin'ny 12 sasany, larobi indray amin'ny 2 sasany sy ny zoma amin'ny 12 sasany. Aoka ho adidiko sy rehetra ilainao. Tongava maro any amin'izany fa tsy afaka ny siovan'ny fiainanao sy mitolotra izy profo zany.